Olona roa no namoy ainy ny valaretina coronavirus ny 7 Jona araky ny tatitra nivoaka tany amin'ny eny manjerim-panjakany andro any alarobia. Teto Analamanga ny iray ary tany Arotra Mangoro ny iray. Mbola olona roa ihany koa no namoy ainy alatsinainy teo raha ny tatra navoaka ny manjerim-panjakana ny talata hariva teo raha miampy ireo efatra ireo dia miisa 700 araka izany io raro nyty valanaretina ity hatramin'ny natongavany teto Madagasikara. Ny volana Martsa 2020 olona 5 tamin'ireo 570 fitiliana natao kosa no voambarina fa mitondra ny tsy mokaretina araka ny tatra nivoaka androany hatrany. Iray teto Analamanga 5 avy any Arotra Mangoro, iray avy any Tsimondrefana ary 2 avy any Vatovavy Vinany. 770 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana ihany koa no mbola ao anatin'ny fahasarotana. Marary miisa 7 no voalaza fa sitrana ny 7 Jona araka ny voalazan'ny tatitra hatrany. Lany teo anivon'ny Antenimierampirenena ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana saingy manisy fantsiana izany volavolan-dalàna izany ry zareo teo anivon'ny Antenimierampirenena. Ny fampiakarana ny tetibola ho an'ny Antenimierampirenena no fanovana nentin'ireo solombavambahoaka mba ahafahana mampiakatra izany tetibola izany nefa dia tsy maintsy nampidina tetibola Minisitry toe-karena sy ny vola araka ny loharam-baovao avy ao amin'ny Minisitry misahana ny toe-karena. Raha ataony fampitana ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana nasiam-panintsiana sy ny tetibola lany tany voalohany taona dia nidina 130 tapitrisa ariary ny tetibolan'ny Antenimierampirenena. Nanao fitokonana teo alohan'ny Bureau Minisitry paositra sy ny fifandraisan-davitra sy ny haitao ara-kajy mirindra ny sasantsasany tamin'ireo mpiasan'ny paositra malagasy androany alarobia. Mitaky ny fialan'ny Minisitry ny paositra sy ny fanaovana fanadidina amin'ny fomba fiasan'ny Minisitry sy ny mpiara-miasa izy ireo. Ny fitsabahan'ny Minisitry amin'ny raha anatin'ny paositra malagasy no anisan'ny antony hitakian'ireo mpiasa ireo io fialana io. Orinasa mahaleo tena ny paositra malagasy io ireto mpitokona ireto ary fiahina ara-teknika ihany no tokony ho anjara andraikitry Ministera. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny lazaina fa fikasana hanovany sata mifehy ny paositra malagasy.